Nasida tu po misyon natin sa pasalaman tunggu itu ruang kebenaran di foto nanti. Mion saya yer dia kap kembana sikana. Obat tu mau main mana mana reta ramya itu. Arbolat staf cakur foto nanti sus dia nasikana ulama. Tu po ruang yang kuset debatnya foto masih ni karena walidan. Man mere revelation di sus famis man foto ananda tanawuri. Oga Jesus mau ruang levanto na ng rata na wala sa nagawin. Mufto na ruang ufisan rata na wala nilayin. Ufisan rata na wala nilayin. Tupo, azabela isi alam may kung kasabit sa pazabat na wala nilayin. Ikininam na yung Jesus yun. Pavunan niya yung manozen. Ang nilaran Jesus yun. Amen. Ititanan siya ang tupo. Sa mga asbela na. Amen. Mas marga na bangun lo kaya kinono tinene utayin na miyon tawi no. Wasa na tandeman taniwin fiena no. Haleluya. Utayin tu pat sekejap. Fali mera banau menaran Jesus ya. Tunga suwe tu roneri. Wanze samban tunge tu susambanya menokul kiasan tu patina iru-buru benin fiena no. Ainganin mawisi Fijuro mabunbe lombatkan fatu kawan weto bana. Amen. Fangat secara fa anruan diftona nakalazana ni nisandatan Jesus nyaka tawanindan. Zanwe possible kuzani miskena nulla wasana tademan. Ndinda fan fiena no. Ndinda fan wah no. Amen. Asa tupu izara fa tawanoa fa na izanadzany tipiano manao filazana fa rapitso misy cours spécial ho zareko eto ao anatin'ny fotoanany fifadikana mifadianana antsika maraina zoma misy fampianarana manokana ho zaraina ho izy bavaka manokana ho atao ka mba magnentana antsika rehetrarehetra na miasa na tsy miasa mba manaova ianao ezaka kely rapitso manomboka rosivy fotoana antsika eto entamiko zany ianao mba hotombo manova sacrifice na fotoana marina matongava eto fa misy zavatra manokana ho zarainy tompo aminao. Amen. Ny lohahevitra asain'i Jesosy ho zaraina eto androany dia hoe kristianina feno herin'Andriamanitra. Inona hoe kristianina feno herin'Andriamanitra. Matetika revana ambakain'ny mpanompo santo ny mpivavaka. Ny olo manompo santo ny zesta mihitsy izy amin'ny herin'ny maizina zay anamana. Mavita mampitandrina mihitsy ianao mitandremanao e. Mavita menasy mihitsy ny olona tsy mivavaka, olona manompo santo. Fa ny kristianina mampalahelo fa tsisy mahasahy manao demonstration. Zay ndrika nefa mahatonga atsika hiantso andro fifadikana mandritra ny 3 andro amin'ny faharoa volana Jona, fahatelo ary ny fahaefatra. Manomboka lakamisy izy io a, zoma, sabotsy. 2e, 3e, 4e. Mba te hijoro mavolombelona kely aminao za fa nisy zavasaran'izao tany fitaranomasina tany indray andro. Tao Afrika Atsimo nitsangan'ny tantara io. Ao amin'io tanàna antsoina hoe Afrika Atsimo dia misy fikambanana agent satanique izay nomeny zareo agnarana hoe DMK na hoe Démon Christ.
ratsy toy nasinjareo Krista izy or nefa démon. Dia ino zavatra ataony zareo? Miantso andro fifadikanana zareo. Imaginenao tsara fa devoly miantso andro ifadianana hanina. Satria rehefa io resaka fifadikanana io tena zavatra spesialy io raha resaka ara-panany resana. Donc zany na ny mpanompo Satana mampiasa ny stratégie satria teboka anankiray io atonga ny olona ho lasa feno herin'Andriamanitra. Hitanao Jesosy rehefa avy nifadianana dia izy Baiboly hoe ary niverina niaraka tamin'ny herin'Andriamanitra. Maheno na tsara ianao? Maro amintsika manao blague raha hoe fadianana natao aminay. Anaovana sasany resaka aby raha hoe fadianana fa secte ndraiky izy efa zao ndraiky izy. Dia jereva amin'izay fa lasa tsy hita tsony amin'izao andro regnantsika zao ny tena hoe herin'ny mpivavaka. Ataon'olo rafimoezana ny mpivavaka. Satria misy ny mpivavaka mbola sakin'olo sangisangina amina famosaviana. Misy mpivavaka mbola anderana ozona, anderana zavatra isan-karazany satria tsy manana hery izy. Ka ny fifadikany teboka anankiray io atonganao ho feno hery. Dia jereva amin'izay fa raha voaresaka ara-panany resana dia lasa zareo dia ino izy ianao mba sujet de prière amin'ireo DMK reo hoe mba hitombo misy ny fangalanan-jaza ambony tany, mba ho maro dia maro ny accident hitranga manerana zao tontolo zao, hoe mba hiroborobo ny resaka homosexuel. Zany mba bavaka nataon-jareo tamin'ny taon-jato efa taloha be tany tamin'ny 1900. Zany zavatra nataony. Dia ino raha nataony zareo namofa roplanina mihitsy nandeha nitety an'izao tontolo zao. Dia ino raha ataony zareo ambony roplanina mamozona an'ity tany iainantsika ty hoe Madagasikara, La Réunion, Paris, Amérique sy ny sisa mba hanjakany zany. Ny mpivavaka nefa revana mandeha mivavaka manompo an'Andriamanitra fa tsy mba hita firy amin'ny fiainana mpivavaka zany hoe feno herin'Andriamanitra zany. Mampalahelo dia tena mampalahelo. Ka ino izy ianao zavatra nitsaka raha vao vita ny fifadikanana zareo manao annonce zareo tamin'ny radio viety daholo amin'izay nareo kristianinareo raha sa hifaninana aminay tsara zany nareo milaza nareo fa mivavaka io izy mivoa banja fa hagnano défi atsika tsisy kristianina nasany vao fa nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray vao naheno no annonce zareo io izy tonga dia ataony mialohany anazy. Izy nao hoe amin'ny volana ambony zany ny DMK manao ny jeune de prière an'zareo ny nity mpanompon'Andriamanitra ty fa nataony mialohany. Atsika moa zany dia jereva amin'izay fa vao niantso zareo tsisy olo sany niseho fa irangany fadianina io sany seho ary tsisy nandehatra teo le démonstration saika ataon'zareo fa resy tao. Fa ny zavatra hita taty afara nisy valim-bavaka zareo, ny maro ny fangalanan-jaza, ny maro ny homosexuel lalabe ty tsy hainao fa kendriky manifilify tanana kely daholo. Atao kory moa fa aretina an'zareo zany ho maiva sy ny sisa sy ny sisa. Ny isan-karazany tiako tenenina misy secret zany anatina fifadikana. Misy fotoana zany mba namaky boky narangana anankiray izay nanombo ny Satana izy taloha dia aveo izy niova fo. Dia tena naseho mihitsy anatin'le témoignage fa zareo agent satanika reo nifadianana 7 andro ampasa. Ya misy fotoana matory ambonina serke dia misy fotoana mizahy masoandro tsy zana firy minita zany tsy fantako raha tsy mandaridary karan'zany ataon'zareo mba haninona mba hanovozana hery. Fa atsika kristianina varina magnano amen, varina magnano alleluia na dia efa entanina raha tadio fa mahatonga atsika hagnano an'izany fifadikana zany tsy hoe misy roa tsy tiako na hoe tsy tiatian'ny paster ndraiky toko ro anaty présidentzany ko amin'ny andro dia magnano fadiany tsy zany fa tolo-tsaina nomen'Andriamanitra atsika io mba hatonga anao tena ho feno ny herin'Andriamanitra. Ka mba magnentana atsika za ho anao zay meno na tsy mpivavaka ianao andao mba hiaraka hifadiana. Dia nizao ianao fa miarana mivadinao an'izay manambady teneny izy tambatambazy atao bizo tsara mihitsy hoe mba loro sao mandero
Ya. Ary nasiana fotoana eto tsy voatery atorety koa nefa na ohatra ka tsy possible aminao le matorety misy fotoana eto a isaky ny amin'ny 5 sasany maraina amin'ny 12 atoandro dia amin'ny 5 sasany hariva ohatran'izany lakamisy zoma dia ny asabotsy fa ny asabotsy fotsiny a mifarana amin'ilay atoandro amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 sasany dia samoro dia efa mifampiresaka mihitsy mivady a satria mety misy sasany zao mety voasambany vao hagnano fifadikanana zany le zany taminazy asio diteny aka mba ilana am'le faniny dia hiezaka zany amin'iny mba asika diteny satria izy ny tsy hoe le amin'ny tegna fa hitaizanareo a mba hianatra hanovy herin'Andriamanitra dia ny zavatra ataontsika anatin'io a dia nyzao no miprépare va ino ny zavatra tiano andesina ambavaka mandritra ny fa tsy hoe raha tsy hinan-kanina fogna antsika dia bleket koa matomova aketo tsy zany fa tegna mba asio programme ambavaka mihitsy hoe za ifadianina ny mireto asina antony zany fa tsy hoe miady amina sakafo izy ke moko zao misy magnararoatra le miady mivady reny zarabe nary mifadianina narandosika ny moanety lalake alors dia zalandramanantsy tegna hoe atao zany amin'io a mba tegna tonga anao mba hanana projet hoe ireto daholo raha indesiko ambavaka anatin'ny fifadikana ampianarana antsika gnelanelany ihany moa zany ny fomba rehetrarehetra fa niteboka anakirengeza be anatin'io a mahatonga anao lasa feno herin'Andriamanitra zay natonga ny Jesosy tsy maintsy nagnano izy io ry John nampanao batisa tsy maintsy nagnano izy io ry olona rehetrarehetra tagnaty baiboly ry Estera zao a zare tsara fa tsy maintsy mifadianina Estera satria misy loza saika anjony firenena fa tagnaty fifadikana no nazona an'le hery nafahana ny fanena tamin'ny mpanjaka ary natonga ny mpanjaka resy lahatra na dia zavatra efa saika tsisy hevitra tsy fantako inona ny zavatra hitanao hoe samotra be ny fiainanao fa baiboly mampianatra atsika iny karazany iny izy Jesosy dia tsy afaka raha tsy mibavaka sy mifadiana ka amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao io misy karazan-javatra tsy délivrance ny paster ny mahafaka anazy tsy fanatitra ny mahafaka anazy fa ino ny mahafaka anazy fifadikana misy demoniaka ndray andro ny roahan'ny mpianatra zay natonga le famoarana ny rohan'ireo mpianatra Jesosy eo karaha ataoko zany zao maneno mpianatra maromaro ato mpanao délivrance lehilahy ny fahasoavana sy ny sisa dia lasa zareo nanano délivrance ny roahany koa devoly fa io tsy nivoaka ro tsy nivoaka dia fa raha nindesy ny tany amin'ny Jesosy amin'izay ka i Jesosy efa mpifadianina dia vao tonga tamin'ny Jesosy ny vavavaly Jesosy izay mandeha fotsiny dia miala ny devoly dia rehefa nirava amin'izay ny fivoriana mba namitany tsy moramora mba ino loatra fa tsy tovizy atsika fa magnino izy iny mba niroahanay ihany fa tsy nivoaka fa tonga taminao ka raha le raha anao reny nikajianan'izy da no tonga mivoaka teo amin'io le demoniaka eo Jesosy hoe voalohany ozy a noho ny tsy finoanareo faharoa izy iny karazany iny nareo zany ny devoly misy karazany karaha ataona viavy misy karazany lehilahy misy karazany nazo karazan-dalahy koa zaka tao ozy ny sasany iny karazana problème iny karazana asany devoly iny tsy afaka iny ozy raha tsy mibavaka sy mifadiana ka ilaina zany ry avany hitatsika zao faneniny vola ary io a antsasaky ny taona io misy secret agnatin'io zao révéleko amintsika mandritra ny fotoana ifadianana hanina tamin'io ny taona namangin'Andriamanitra ny Maria rehefa ho teraka Jesosy teo amin'iny fahenim-bola ka faharoa ny volana jona fahatelo ny volana jona faefatra ny volana jona hiaraka etsika hiantso andro sy fifadikana amin'io anao aheno karazana fampianarana maro ary le tiavako anao le mijanona ty nomena formation manokana satria misy écran ambelantsika eto am-piangonana eky mijerivantsika fampianarana isan-karazany dia mifampanao partage eny ary miezaka mihitsy moa za amin'io mitondra boky rehefa mijanona iny tsika pause dia samy mamamaky boky mijery télé mianatra mivava mianatra zavatra isan-karazany ankoatran'le cours iarahana amin'ny 5 sasany amin'ny 12 amin'ny 9 hariva dia misy an'izay elanelan'izay ka raha afaka maka permission ny ampiasana
mangala permission. Fa andro ray toa zato io. Izy koa misy zany andro fety tsara indrindra mimpanompon'Andriamanitra dia fotoana fifadikana. Amangy anao ny tompo amin'io. Agnome anao cadeau spécial izy. Aza mba magneky sakisakana n'olo anao raha amin'io andro io. Tain'i Jesosy emenao. Amaky alohantsika ten'Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Isaia 7. Atoroko anao androany secret atonga anao lasa kristianina feno herin'Andriamanitra. Isaia 7. Dia ovakitsika manoko ny andininy 9 ka hatramin'ny 1 Isaia 40, 28 à 31. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: tsy fantatrao va? Tsy efa renao va? Fa Andriamanitra mandrakizay Jehova izay namorona ny farany tany, tsy mba mety ho reraka na sasatra izy tsy takatry ny saina ny fahalalana. Amen. Mampatanjaka ny reraka izy, ary zay kely hery dia omeny hery be. Na dia ny tanora fanaza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohina mafy, fa izay miandry ny Jehova dia mandroso hery kosa. Elatra miakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Amen. Io riavana ny teny omeny tompo anao andro any hariva. Mahaveleny vakina io rehefa tonga any an-trano ianao, mampatsiahy mihitsy tsy fantatrao va ozy, tsy efa renao va? Fa Andriamanitra mandrakizay Jehova. Alleluia. Tsy miova zany izy rehefa. Zavatra vitany taloha tany ho vitany aminao koa. Zavatra nataony tamin'ny olona akaiky anao io, ainy ataonao koa. Fa ny fononao mila matanjaka. Ary io ny zavatra tadiaviny dia vola angalarana foana amintsika isan'andro dia ny fonotsika. Ataony zay tonga anao tsy hino, ataony zay tonga anao kivy. Or nefa ny olona tsiraray aby araka voalazany soratra masina, ny oloko marina ozy ny Baiboly dia ho vera ny fonona. Io anefa ny tena atakeny devoly isan'andro amin'ny olona zay milaza fa mibamba. Ahoana tonga ny fononao ihany. Fa za mba miangavy anao, aza vera hisy zavatra afaka anaisitra ny fononao. Amen. Alleluia. Ka io Andriamanitra io nefa ravana manana endrika be da be afaka isehony aminao. Possible izy mety lasa Andriamanitra mpampiavana izy aminao, ampiavanana ny fahavanana. Possible izy mety lasa Andriamanitra mpiaro, sika nisy zavatra nahazo anao dia narovana anao. Satria raha dika notre Seigneur a plusieurs facettes. Manana endrika be da be izy. Afaka mampiditra anao an-danitra izy. Afaka magnomenao fahasalamana izy. Afaka magnomenao fahelam-bely izy. Ka raha vao Andriamanitra zany resahana, feno izy zavatra ilain'ny olombelona aminazy. Satria izy no namorona ny olombelona. Ainy magnasitrana anao raha marary anao. Ainy mampilaminy ny tokantramonao. Ainy mahatonga anao feno fiadana. Betsaka ny zavatra azony tompo atao rehefa. Afaka mitaiza izy, afaka manangana izy satria ianao dia zarany ary asany tanana. Satria tsy mpamome vola foana koa zany Andriamanitra, fa misy fotoana koa izy mba mamola vola. Amen. Igny anefa ilay tsy zakan'olona maro igny rehefa tonga amin'ilay fotoana ny famolavolana. Jereko tsara fa amin'ny fiainana, indrindra ny famarandian'Andriamanitra tsy voatery zavatra mahafinaritra ny hitako. Vakio tantaran'ny Elisa rehefa vonona nanaraka ny Eli, fa ino ny zavatra azony tao isan'andro, tora. Mitoravany Eli foana izy, miala aminahaka anao, mahazo vavamaiky. Vao miresaka kely dia amokino, za moa nagnino anao. Za ro avolainao, zany raha azony Elisa amin'ny Eli. Vao tonga tao Gilgal, miala aminaha anao. Nandeha tao Jericho, mirena anao zalany. Tonga tao Betela, tora foana ny azony. Izany hoe misy karazana critère takina amin'olo araiky. Zay izy vao hipetrahany antsoina hoe herin'Andriamanitra. Fa io herin'Andriamanitra tsy karaha trombaka mipetrapetra-poana amin'olo. Na hoe manonofinofo foa. Dia rehefa tsara fa Jesosy mihitsy nanome famarana indray andro hoe tsy mety ozy Jesosy mametraka divay vaovao ao anatin'ny siny tonta. Ka possible ny toe-ponao sy ny tonta. Possible toe-tsainao sy ny tonta. Mila miovy io. Zay vao afaka hipetraka koa ilay divay vaovao.
Tsinona fa ny herin'Andriamanitra. Lasa tsy manana hery tsika rehefa natonga ny Jesosy nilaza ray andro hoe nahoavo izy ny andreny zao tontolo zao. Tsy manana ninina atao izy. Inona moa natonga ny andreny zao tontolo zao tsy hanana ninina amin'ny Jesosy? Feno hery Jesosy. Ka ny kristianina feno hery, nizaniza karazana asan'ny démonia, attaque démonia, tsy afaka mikitika anazy. Zangy milaza aminao fa maro ny olona tsy faly amintsika e. Ziona firaisany tonga dia misy romotra mihitsy mareny an'izany. Fa no ilay herin'Andriamanitra miaraka amintsika tsy azony atao akory antsika. Amen. Ka izay zavatra ihany dia ampitombotsika koa agnatin'ny 3 jours. Zay moa maliderne zay fa navita 3 jours. Mba nataony melohany ilay mibali. Fa misy mbola magnano koa. Amen. Hitanao amin'izany fa mila hery ianao, mila feno hery ianao, mila matanjaka ny fananao. Dia mba azo atao sangisangy revana antsika io tezaigna mba hatanjaka, tezaigna mba hampandova ny lanitra, tezaigna mba hoendry. Ka raha mba misy fitariana ataoko aminao tsy zavatra mahafaty anao zany. Amen. Fa ho an'ny vehivavy bevoka kosa no tsy mety e. Raha anao bevoka, raha anao manana aretina mitaiza anao, tsy mety ny mifadiana. So mety marary aty anao, zay ndraiky ataon'olona paralele. Fa ny fifadikana dia natao an'olona salama. Regny anao salama tsara, matanjaka tsara, zay anao vao mifadiana. Fa raha marary kibo anao na misy raha maneko vatana anao sady fadiana anao, aketo boka rao mety tsisy dokotera. Madamo dokotera fa ko olo maromaro mety tsoarany. Ke mba tsisy inona karan'izay aleo mba samy tanina. Jereny tsara ny toe-pahasalamanao aloha. Rehefa hitanao fa normal ny fahasalamanao, miditra anao anaty fifadikana. Fa raha hitanao anao tsy salama, afaka magnaraka le fotoam-bavaka rehetrarehetra anao. Fa anao bakeo mibabasa. Tany Jesosy anenao. Asany izy ravagna ny osotra rehetrarehetra, ny herin'Andriamanitra rehetrarehetra dia misy zavatra takiny. Andriamanitra nefa tsy mitaky anao hoe ampagnano raha sarotra anao zany. Matetika fa mola volana ny takiny aminao, volavolaina. Hitanao tsara zany fa ny onction atao amin'ny Eli dia nitaky toe-pon'olo mazaka na dia torava mazaka. Azonao ke zany? Ny onction atao amin'ny Eli dia nitaky toe-pon'olo madiny vavamainy. Mazaka bigavo. Lazara dia teny David mihitsy Eli. Fa raha ny Eli zany ny andrasaka, mila olo mazaka teny mafy. Satria vao nifanena izy reo nisaromany Eli tamin'ny lohan'ny Elisa le akanjony. Dia inona tenen'ny Elisa hoe aozy. Niazakazaka izy nanenjika Eli. Azafady izy fa andeha hagnano amoroka ny kaksineny aloha zany dia aveo agnaraka anao. Fa zaho mozy magnino anao? Mandeha. Tsisy tambotambo. Raha olo moramora kibo zany dia zandraky mbo agnarakaraka kibo. Karaha fa tsy izy tsoro ty, karaha fa zao ty. Or nefa raha nandeha tantany hafa Elisa, tsy zany destiné ho anazy. Fa le zavatra atao amin'ny Eli no mety tamin'ny fiainan'ny Elisa. Misy mpaminany be da be tamin'io. Na dia miteny ary Eli hoe zay rera ny tavela mbola manana olo maro zao izy Andriamanitra, manana fitonjaton'azy zao izy. Ini nefa rehetrarehetra izy rery. Fa nanino Elisa tsy nandeha nitady tantany hafa? Satria ny zavatra mety tamin'ny fiainan'ny Elisa dia le zavatra tao anatin'ny Eli. Mahino anazy ianao? Jereo hoe tamin'ny andron'i Jesosy nisy mpampianatra be da be teo, ry Nicodemos, ry Gamaliel, be da be ny olona mpanorandalàna sy ny mpisorony tamin'ny andron'i Jesosy. Fa tsisy zavatra nety tamin'ny programme ampiainan'i Jesosy teo afa-tsy le onction tao amin'ny John. Mahino ry ianao? Ndraindray ny kristianina tady very mihitsy, ndesina émotion, ndesina toe-po maha-olombelona hoe eto moa ka ry mamanay moa ka ry papanay moa karan'izao, ny razambenay moa ka sana amity. Dia lasa tsy te hiaino nizaniza tsony ianao ndraindray. Or nefa adinonao fa misy zavatra amin'ny fiainanao io any amina mpanokan'Andriamanitra tsy hoe iza zay mila mihaona aminao zay vao mety. Fa raha anao zany olo miavonavona dia misy karazan-javatra tsy débloqué mihitsy amin'ny fiainanao. Raha Jesosy nge zany raha tamin'ny plasinao mety tsy nahavory olo maro, satria Jesosy nanana mission andeha hamoro olo maro. Zay zany tao agnatin'ny programme ampiainan'i Jesosy.
tsisy nanana zay onction mamorolo maro zay raha tsy John. Dia jerentsika tsara fa any anefitra John mamorolo fa tsy omby 2000 olo magnaraka azy. Tsy amina grande ville fa any amin'ny désert miteraka. Donc zany efa nisy onction tao amin'ny John tao amin'ny resaka famorina olo. Dia iny le zavatra tadiavin'i Jesosy fa tsy le tao amin'ny Gamaliel akory. Tsy le tao amin'ny Nicodémosy akory. Maheno anavy ianao? Dia maro lavagna ny olona diso destiné. Mandeha amin'ny toerana tsy tokony andiana. Aloha tonga dia hitso mihitsy mivavaka amin'ny toerana tsy tokony hivavaka. Izy io anie na fiangonana io e. Tsy hoe rehefa fiangonana dia mety aminao e. Maheno anavy ianao? Oka mba tsisy resaka zavatra hafa ndraika mba zany fa mba raiso lesona. Amen. Misy toerana natokana ho anao ho an'io fananao io. Ary misy olona nirana ho anao. Raha anao tsy mitratra amin'ny olo io, misy raha maro be tsy horeninao. Misy raha maro be tsy hisokatra amin'ny fiainanao. Misy raha maro be tsy ho tsapanao. Jerevy tsara. Fa raha le any Elio zany resahana, voalohany mila olo mazaka teny mafy. Dia jerevy moa ny condition nataony amizay moa. Mialohany iakarako izy raha iny moa raha tiadiavinao. Dia nangataka raiky lahy hoe ny anjarany roa mifagnaninao milay. Bon izy. Tsy mora raha tadiavinao zany likely ozy. Fa ozy raha hitanao ny akaraka. Hitan'ny masonao ny akaraka dia ho azonao. Tsy mora zany riavana. Tsy hainao sa amin'ny roa mandray izy makas. Tsy hainao sa amin'ny lera izy mandeha toalette iny izy makas. Ny imagineo zany fa ny onction tao amin'ny Eli dia mitaky olona vonona iamina mandrakariva. Fa tsy hoe n'importe qui afaka mahazo azy. Satria possible Eli mety mando. Dia anao zany miambina an'andro mando. Possible Eli mety mandeha WC. Dia anao zany miambina an'andro WC eo. Possible Eli tsy haiko magnano akory matory amin'ny any. Eli matory fa Elisa zany tsy matory. Mba hoe mpanerana anao fotsiny ny herin'Andriamanitra rehetra misy zavatra taky. Ny antsoan'ny Saul na Saint Paul Jesosy fa napetrany Jesosy tsara. Satria nipresenten'i Jesosy tamin'olo jiaby reso fa fanaka voafidy izy. Ino hozy zareo lefa vaboana. Olo raha tsy fanabe hoe izy fanaka voafidy igny fa tsy maintsy aseho azy ireo amarony zavatra tsy maintsy aretana. Darao. Fa tsy hoe fanaka voafidy fotsiny. Maro moko ny olona zany hoe zaka mba ampiasainy tompo. Zara mba ohatra ny ranony. Zara mba ohatra ny pastera ranony. Zara mba ohatra ny mpanompon'Andriamanitra sara amizao. Tsara be le magniry mpanompon'Andriamanitra. Fa kesy tao mipetraka vonona verinao ny amin'izay zavatra takiny le herin'Andriamanitra. Amin'ny fiainantsika tsiraikiraiky reo samy misy zavatra takin'Andriamanitra amintsika tsy voatery mitovy. Ainy Jesosy ianao. Misy zavatra takiny Jesosy daholo amintsika reo. Dia misy fotoana anao ampandalovana situation difficile. Misy fotoana anao alefa ambany volobe agny. Misy fotoana anao ahilikily. Ary misy tegna ampandalovon'Andriamanitra lalana sarotra mihitsy mba handraisana an'ilay zavatra. Ya. Misy ny sasany hoe juste resaka fisarabady, fisarabady. Mba ahafahan'Andriamanitra mampiasa an'azy. Porte zany. Itanao ny Andriamanitra. Iya. Misy zavatra ohatran'izany, misy olo sasany any ampigadrahany ndraiky ny antsony, tsy maintsy migadra. Iya. Misy olo tena tsy mora n'izy volaniko anao zany. I Jesosy tsara petrapetraky tandangitra rao nale fitaketiny. Ary tsy vitan'izany fa natao maty mba andeha hitory tamin'olo tany amin'ny fiainantsika tao. Jesosy maty igny mbola nitory e. Dia zay olo nino jiaby takany niara-nitsangana taminazy tao. Ka nizaniza jiaby namindra volanin'i Jesosy tsy maintsy mitsangana izy. Ary namaty azy mbola ho velona iray. Alleluia. Amen. Amen. Ka Andriamanitra ho andraindray tsy mpanomary vola fotsiny fa mpamolavola koa. Volavolainy ianao. Ary misy anie rehefa mikarakara fiainan'olona raha tsy nisarany vady re tsy nafantony vava. Raha tsy hitantrana problème na tokantrano tsy niditry fiangonana.
Ary misy karazan'olona miaino anareo zao raha tsy tatry ny problème anazy anao mety tsy niaino tamin'ny pasteur David. Tena marina. Misy raha karan'izany dia misy oran'Andriamanitra amin'izy ireo. Fa ny sasany mbola vignitra amin'ny ramoseny fo risikiny. Zaho ahy fa nanana namana ohatran'izany misy namako zay manamboninahitra. Fa izy melohany na manamboninahitra anazy proviseur na lycée izy. Izy en tant que proviseur na lycée chrétien moa no nandray anazy. Le voatora hono izy. Sans préavis. Miaraka amin'ny vavamena. Dia nanomboka teo ngareny sorena tamina mpivavaka. Reto io zao no manano sary mivavaka foana fa raha tsy ampanahy karaha io. Hala mitateraka mpivavaka. Dia rehefa nandeha fotoana nefa nisy concours na manamboninahitra. Izay nifandanja tsara tamin'ny diplôma zay nananany. Dia rehefa nagnano amin'ilay izy afaka. Afaka. Ary lasa be galona. Dia indray andro amin'izay zany mba niona taminazy, misy tena vara misy afa tena. Raha zao tena resy lahatra amin'ny tompony. Aza oetihoetina ty antoka rangaza amin'ny tompotomponao zany io zay. Fa raha azo nino ro zany. Zara bo resaka fivavahana dia tsisy lako anazy. Raha nanino zany. Ao zao dia misangisangivo izy izy sarotra tsy zakanao nga le galonanao raha miseho non, mety tsara seho zay nazavako anazy. Raikitra zay nifanazava. Tadidinao zany mbola proviseur tariananina. Toravandry rotsotomony. Nitoravandry ranona zao izy. Sady tsy namindry ireo préavis. Regny izy mapivavaka. Aminao izy le fivavahanao tsisy raha filana azy. Roza raha nagnanakory. Raha tokony ataonao keo zany taminazy misy orany regny olona regny. Danao zany mba magnano fa anaty sorta mindro masery danao zany misy sotranjareo. Fa raha tsy mitoravanjareo takono zany tsy lasa général, tsy lasa colonel. Raha mbola tofa manao zay mbola improviseur ao ny agnarana. Fa re olona reo no niragnana noranao mianakato anao tsisy raha filangana azy. Dia igny amizay anao zao vao mifanena tamin'ny concours raiky. Fa raha mbola dicton anao tsy mifanena tamin'ny Andriamanitra nanatra nora miseho aho. Ty vao nangarongaronao. Tsara marina. Ohatran'izany izy reto anareo manisy lavitra ny mivavaka reo izy nga. Ohatran'ny hoe zany reko no nandeha ny saigninazy. Izy olo mora mila be. Oza taminazy misy oran'ireo anao zany. Fa anao zany. Be da be zany revana zavatra avel'Andriamanitra mitranga amin'asy aminao io mba hifanenanao am'le tegna anjara voatena. Karaha sendra miatika ady ianao aza magnamelo tena. Aza milivombelo na dia fa zany ary programme anao. Fa mba manana toky. Misy koa mampitany fiainana amin'ny hafa. Regny niaraka tamin'ny eny regny. Fantako loatra izy zao lasa zao. Fa zay ty mbola eko. Kasakivy anao na mbola eo ary fa réservé anao eo. Sahala amin'le boriky zay nifatorany tompony. Nihevi-tena le boriky fa voaozo. Dia tsisy mba mpamitany. Or nefa réservé mba ho Jesosy mitaingina azy. Ay tompo anao. Ka matetika verimberiko zany hoe raha mbola atozonao anao mivavaka anao tsy raha mazana. Misy sorena maheno an'le izaro. Tsy raha olona nino izaro. Mivolana raha manjara. Izy ko ato anao mivavaka anao tsy raha. Azo korana izy kizay amin'olona. Igny regny nga tsy raha io. Botsy za zay tsy raha. Misy araiky zay moa tena niarabanany sa ahoana gavix. Izy amin'io misy raha teny korany, maheno le toritenitsika. Izy io anetra amin'le mpankaalaka zany raha magnaraky toriteny. Raha misy para. Raha misy para. Gaga tegna raha. Lala dia misaotra anjareo misy ndraikindraiky. Ary mba misaotra manokana anjareo amin'ny agnaran'i Jesosy. Ka izany raha mihitsika ty misy para. Dila. Misy para. Ka eo zany izy raha misy zavatra avelan'ny tompo mitranga aminao. Raha tsy zany ianao tsy niaona tamin'Andriamanitra.
karliragana karina tok famoarana dito kun remande tanong nangananoso ni panjaka izay masak mando ni piscina misy voay io ataoko vinantoko sady miako ananjy antsasaky fanagnana de navory zay olo ara-ny voay tsy hinan-kanina misy herinany de maheno anonso moa karaha tovolahy mba avy zany mba hitazataza hoe ahoana tsara de izy mandeha nariny piscine aty natosiko olo takatra piscine atao diaga ananjy na olo milefa olo fa ezaka milomagno tosika izy sifosifo izy ale nanosika teo tsy mamela mora zao olo efa te ilevelako velona mihitsy regny de manisy na ome courage RMC aza miasa alohan'olo nanosika anao fandana magnatomany mpanjaka anana leo kadonao be da be zany ny olona magnametsy ny olona amile problème nahazo azy azafanga nefa programme n'Andriamanitra io mba hiaonany misimisy any Jesosy jusque niany izy mbola iny fo mihirahirany anana zao natao raha fotsy azao tena tsara raha fotsy na raha fotsy na raha mena raha misy Jesosy efa te hitaonanao io maheno anavy ianao hoe aza mba mitodika any amin'ny raha fotsy aza mitodika any amin'ny rangahy fa mitodia amin'ny Jesosy amen ndraiky ande aminareo reo mionana tamin'ity fiangonantsika ty problème ia ny sasany efa saika andeha tambavady menaka re o Jesosy tsy mandeha agny ianao fa mila miona aminy mpanompo mitompo any ahitany ianao Jesosy any anandratra anao mandrakizay za ifatratran'izany misy rangahy zay anagnan'olo trosa tsy feno trosan'olo le de tsy nagnety ny madamo fikatrako anao izy madamo de ino manateo amin'y andrasony efa tsofoko mana olo anagny trosa ndraiky zaho ony anangany trosa izy amin'iny fa vonitsarainy de andeha alefany anasozo ialako mihinana farany izy antsofoko izy olo anangany trosa de nanjoko anao pasteur nisy ambaviko fa ratsy raha aoziga ny fogna am Jesosy fo tsara niankorana zao nagnino anao za ikatoko anao za ankafotra ny anaran'ny Jesosy hoa mihido anao ivavahady ary tsy misy rojo vy mipetaka aminao zany mody antrano anao niany za mihinana miaraka amle vady amanjany amen da mifitsy ny koragna marina de ozy madame zay olo anagnanao vola fa mody any madame mihitsy la nantsovaka anahy de natao kitimay libre sao de mikorokorana raha fahafaky eo izy mila tagresindre zany izy mitakitrosa ka izy nangatababo tsy nahay fôly jiaby efa raha nasainin'olo amen indraindray anao mety mieritreritra hoe kisendrasendra ny aonatsika fa misy programme n'Andriamanitra alleluia amen zay mahatonga le oabolan'ny frantsay milaza hoe les enfants gâtés hoy izy grandissent mal fa reo zany janjany jiaby enjaka be raha iny asoagnana mba akondro tsy matomafo fa iny tompony ianao karaha teo feno hery ianao mila tsy raraka ianao mila tsy reraka ary mila tsy sasaka koa zay voalazan'ny baiboly teo mizakazaky izy nefa tsy reraka tsy ho sasatra amen io Isaia 40 io rehefa na formation izy io formation Isaia 40:28 teo ary amin'ny andiny faraiky amin'ny telopolo moa izy milaza mihitsy hoe izay miandran'i Jehovah dia mandroso hery elatra miakara taky ny voromahery miazakazaky izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka zany hoe mila olo mavita miazakazaky mila olo mavita mandeha ary mila olo vonona agnemba amen da iny Jesosy aninao formation mampatanjaka ny reraka izy ary tsy vitan'izany fa lazainao koa hoe izay kely hery de meniry be amen
Kan zavatra voalohany rehefa mila atao raha te hisintoka ny herin'Andriamanitra ianao dia ny fankatoavana. Inona hoe fankatoavana? Ny fankatoavana no misintona herim-pankatoavana. Raha anao izy zao mankatoa raha tenen'Andriamanitra aminao dia lasa misy zavatra hafa ndraiky mankatoa anao. Maheno ve anao? Matetika raha vao tezaina aty am-piangonana antsika sainy magnanova an'izao anao, zao ndraiky tokony atao, iveriny sasany hoe zaika koa ny fagnadaran'ny pastera mihitsy e. Or nefa tia hametraka zavatra aminao Andriamanitra, tsy na ny anarany fa fanahy ny fankatoavana. Ka raha anao agnatin'ny fitezana, agnatin'ilay mbola tarin'olo, mila mianatra anao mankatoa. Raha tsy vorona ankatoa ianao amin'izao fotoana anaovanao formation, amin'izao fotoana anompoana ny tompo, amin'izao fotoana hitezana anao zao, tsy ho hisy zavatra ankatoa anao zany atao azy. Indrindra raha ohatra ka te hagnano pasteur anao, ka tezaina pasteur anao androany, nefa anao tsy mankatoa pasteur, za milaza aminao fa na sekoly alahady ary tsy ankatoanao ny fiangonanao ainy androany. Ia, tsy mamonjy zany fivolagna raha marina. Tamin'ny sekoly lahady reny commandé anao, salamy zao! Rehefa aloha fitarikina ny fiderana. Tegna marina zany e. Ia. Io lavaka andanovanao izy ny examen izy io. Anao tsy mafantatra. Ko raha nahazo anena nosy kalesy zay tsy mora. Tsy mety adiniko zay. Na magnora ngandro akefo nosy kalesy. Ndraiky latsaka ny tanàny. Valena amina fiderana. Ndrika toe-po amoary. Ary tsy voatery mahafinaritra anao ny fitezananao. Adio zany. Amin'ny taliran'olo magnano miaramila reny. Mba mitarikindra amin'ny ravokinao amin'ireo gendarme velona karakôry moa formation na gendarme zany. Mety areny potipotina ianao hoe karan'izao. Tsy mora. Raha ny olona anankiray agnatina stage, agnatina fotoana formation, maro zavatra maro ifamaofao. Ka raha anao tsy vonona hiaty, tsy possible. Ka ny tempoka anankiray ahafahany io herin'Andriamanitra tegna hipetraka ao anatinao ao, dia fankatoavana. Alleluia. Anisany fankatoavana anankiray lehibe indrindra dia ny fahaizanao miandry. Patience. Mila manana fahareta. Satria ny fiandrasana, ny fomba ilazana hoe mankatoa ianao. Fiandrasana. Hoe diasoeleke hoe jaro. Na hoe mangata zavatra ianao amin'Andriamanitra rehefa tsy mety mitranga ilay zavatra. Miandry. Dia izay nefa le samy hoe izay miandry an'i Jehova. Eny amin'ny fiandrasana iny zany no mipetraka le hery. Amin'ny fiandrasana. Da iny tompo anenao. Alleluia. Zavatra andrasana mety ho hitanao eo. Fa mety ho ela. Da iny tompo anenao. Agnatin'ny fiandrasana io koa, tsy mila be famontaniana rehefa miany. Nanino ndre vao ela. Ino raha maela ny raha intsony. Agnatin'ny fiandrasana tsy voatery be question. Fa zay miandry ny Jehova androso hoe. Amen. Ny tempoka anankiray magnaraka. Raha tianao hitoetra anatinao ny herin'Andriamanitra, dia mila vonona ianao hitoetra maharitra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Hitoetra maharitra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dikan'izany mila tia vavaka. Mila tia vavaka. Mila tia mihaino tenin'Andriamanitra. Anao ve agnatin'iny journée mba mihaino toroteny. Zay manana telefôny nao ka misy carte agnatiny akao, magnatogno ny pasteur Gino dia chargé mihira dia misy vola be zareo. Da iny tompo anenao. Misy be da be ao, vidiana clé USB, vidiana carte lettre désigare, fenoy toroteny. Dia mba isan'andro anao mitandrina araiky farafaratsy. Ireo torotenitsika anao enregistreny zareo ao daholo. Dia mijery anao. Satria moa tsy possible hoe tsy maintsy misy méga foana anao na mitoerana misy wifi. Fa raha mitoerana tsisy wifi anao dia miagnaty carte anao mitarignesa anao. Mila vonona ianao ny amin'izany. Vavaka sy tenin'Andriamanitra.
Haleluya. Tayo tupo no. Amen. Tip ka na karefanga mangarak mo natin so. Ratin na tinong ino tinitwera ni Randeman di milamye ng farmasina. Mi fadin rat. Amasino vavano. Amasino masuno. Amasino tadino. Amasino tenano. Mga masinten. Hindi ka rin masinzan di mga ramyaba. Mitoka na. Sibutiri tu gemnyafa. Sini tu masin. Tayo ito po no. Itatiksan yung Psalm 24. Psalm 24. Je n'y vais toujours en énarant des choses manawe. Psalm 24, 3. Ujung Bible. Ija no yaga talente no murdio. Ari je li pieto fitera na massa. Fitera na massa. De tu ija no jurmano. Je madintana. Si madiufu. Je timana na tanfanan wa mlaida na miani na hamida. Andai fitai na vamjiobe. Arfa amarin na vamlandemanta ni famjenas. Haleluya. Madiutana na usi si maitfu. Haleluya. Tayo ito po nino. Tip ka na kremangana ko, mila mangkahanan rats. Mangkahanan rats. Cuma mitandar ng batsang no rats, fano mangkahanan ni rats. Bizarang rats, si Tiapulera Karanjo, mangkahanan rats. Babanganjan geno. Tayo ito po nino yun. Haleluya. Om Psalm 45:7. Psalm 45:7. Am ninaran Jesus baptizowe. Ti non fa marinan fa hala non rats. Ala non yel ko je la boltik. Kuwa andemante dendemante fa nonusto di multi falina no miota non namano. Haleluya. Atskaro jende fa misam to non piano kat sekret. Ano chibotiri tu bemni lagi kenoyo. Archi misul mitu bemno. Haleluya. Karena misul mamtana mangin mereka ranjok archi kecil itu. Ini Yesus ini no. Sue cimanuta falasa mangkahala uta. Engganin balik pecah kona tunozom nanungkan Tuhan. Amen. Mila mangkahala ngeratsi no. Haleluya. Entep kana krefa din farana. De mila mahai miund ke na faifana misi. Miund ke na faifana misi. Ani manek tizaina, manek vula-vulaina, manek anarna, manek ayiti, arfuna katutan tega. Misionera vangulam vava ke farang de fakatua vangitsuvune. Udah sisa cuma itaritan pastor nenal chaton. Sisa cuma sen remandren beaton chaton. Mila vune no yund ke ang faifa. Sa ting faifa na rin mong tiyalay na, chirumbang na faumay na. Kanyula na kaya na bumatuk, gintong faifa. Namatuk yan o. Kami sinira bangulat sumatuk yan. Vano-vano sa na kaya, di ba diyan yun o. Itilin na sa na kaya, wimus di manambuhan o, non rekarayo. Sumatuk. Yun o kabiyasan finan lauzo. Zemila yalana. Kamila mahait ko miund. May masnura na fa. Milun na nindigan David daw panzaka na siya na nung panzaka zilo. Na nekin falibiazan solis. Kasi zagin usura ni. Na nekin falibiazan solis. May masnura sana pa. Zana ni na tunan David na telang bifulto. Apre fang sura. Simula panzaka. Fatiu fang sura. Teu fosso dinanyam nispe pun David atau milanan war. Vong ambotat sara jute pun David zeis bonike no panjak. Fala no remant na itan sol tewalu. Na diulat sulang na sol na no remant na itan sol tewalu. Manda pamula bulan David dan pun. Mispera paswava, mispera bunna. E fatina remant sa vichana no yu. Fanendele tu pun bola fa. Alefang tu peno ari dati nentu kono jom juna yet karamola chekiro warne ter karafona
Gerard Rubika kita mo. Tachie ko. Ya kita mo boleh simangi ke bahan ko boleh Rafa Nunof ngano. Boleh kacich kanofo kacich kan. Boleh mo lubino for apeseno. Ore fapenar ni no it zoe itie iri bola. Ramola kato no bol maimbuelka. FC ko. Ay tupo ni no ibo. Devam tu digel amazeno mazaba viu. Tayo Jesus at sekejap. Dosa sino itanga na riba. Amen. Ingin bau fenu na nier na di mantino. Ingin ba tino fenu no manuncho. Cenozul le Cristian na muraki. Cenozul le Cristian na bola murader na famsavi. Pola sa Cristian na picomande no manukaba. La sa Cristian na pamme bekon siena no manukaba. Aram sujago batin ang manuka ng ruan. Anan data ng demanta na siena no. Dosa sino ibaba. Manggatang to be fenu ye na Jesus. O kawin nier no ruan ilucha kam. Vun na wen yang katuwa no. Reslada tantera kanina radiana. Come ne devotion na 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 na. Roka de devotion na de devotion na na. Digo mai vaba kam funa mantule no. Angatau nier na demanti lucha kam. Angatau nier fana masna ipeta na tro. O kawin nier no tupo ibno to na. Nier na demanta no fano mamita ni sabdatino to. Ang Bible declares. Kaya fanumenier na demanta watsiko zabatareta mumban shen. Rami zabata ileno mtifiananti. Ang nier na demanta blaklia kananza. Ang Jesus Christin lagari fanumeko na ron yes falifa. Nazaveko no tu fanier reta de misabadataki. Na penarna no tu san vavai no badar no tu pu. Compatible ang nier na demanta pero na tuman. Solta do po. Makasih cakap. Jika mereka modele emosional,
dia tanantsika ho an'Andriamanitra manao toerana maventy. Amen. Imarike zavatra ngezabe eo amin'ny fiainanao ny ety androandroany ity. Omeny herin'Andriamanitra anao i zavatra andrasanao io. Masonao ny ahita papireny zao fandalovanao teto sy ny fahinonao an'ity afaka androany ity. Ho izy fijonana vavolombelona ngezabetra, ho izy fiovampiainana, ho izy fisandrantana, ho izy fahitam-potiry, ho izy fahasalamana amin'ny oaretina manjina io. Raisy ny herin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Asiba maina mafy zay mino an'izany. Alleluia. Amen. Haleluya. Sobatsika rehetra nahatratra amin'ny farany azadingo rapitso zany misy zavatra manokana tiany Tompo ho zaraina aminao dia mba tongava rapitso maraina amin'ny sivy.